Faly miarahaba aty Sakanavaka na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina ary faly miarahaba an'ireo namana mpiara-mikatroka ato anatin'ny vovonana tsy miamboa didy. Efa elaela tsy manao direct satria misy antony tsy nanaovako direct tamin'ny na de teo aza ny taona vaovao sy ny sisa raha ohatra miarahaba antsika koa ohatra ny taona vaovao izay taona irariana mba ho taona zina ty taona 2024 ty. Tsy de be resaka ho teto zany, tsy nanao direct fa mandefa fotsiny citation, mandefa firaritsoa, mandefa verset biblique, mandefa zavatra mba mampitsikitsika atsika. Fa rehefa nremarkeko zany, rehefa nidinihiko sy lanjalanjaiko de toa feno fankahalanana loatra isika eto Madagasikara. Ka zay nanaovako an'ity video fohy vao maraina ty mba miantso ny malagasy rehetra, miantso ny mpikambana ao amin'ny vovonana tsy miamboa didy, aokatsika mba tsy ho voasitona am'le fankahalanana, tsy voasitona am'le resaka fanaratsiana, tsy voasitona hanompa olona fa ny aty ambony tany de fandalovana de samy mijindra zay afafiny io. De mitaonatsika koa aoka tsy avy amitsika ny atongavan'ny fanafitohinana ry namanisan'ny mpiara-mikatroka miandamy-ambavy fa avelao zay hitondran'izay fanafitohinana zay no hitondra azy. De mitodika amin'ny vahoaka malagasy manokana, tsapako mijaly tsika, tena mijaly sahirana, ankoatran'ny fijaliana amin'ny fitadiavana zay filana andavanandro na les besoins de Maslow, de mbola mampijaly atsika koa ny toetrandro, ny haitany. Ary taloha de ny any atsimo no mivavaka orana mba hisian'ny orana, satria rehefa misy ny orana mivavaka cyclone mba hisian'ny orana, satria rehefa misy ny cyclone eto Madagasikara de misy orana any atsimo. Amizao Madagasikara rehetra mivavaka cyclone satria maina ny tany, mamirifiry ny hafanana, fa tsy atsika tsony le mamirifiry fa le hafanana, maina ny voly, de mbola miampy an'le doro-tanety, de mbola miampy an'le fahamaizana rehetra na ny atiala na ny faritra rovana. De zay ny antsoako filaminana amitsika mpikambana, satria ny olona hafa mety misy ny mihaino de misy ny tsy mihaino hoe raha izao zavatra mahazo ny malagasy zao: hanoanana, asandahalo, tsy fisia sakafo, tsy fisian'ny ranon'orana, tsy fisiana zavatra maro, jiro tapaka, rano tsy misy, raha mbola ampiatsika fifanendrehany fankahalanana, zany zavatra zany de vao maika mihamavesatra. Ka zay ny antsoako ny rehetra mba samy hotony. De ny antsoko farany de miantso ny mpitondra fanjakana isan'ambaratongany. Nahafinaritra aloha nijery an'ilay filakevitry ny minisitra natao pahabe maso, de tokony samy mahatsapa zany ny tsirairay ny andidy sy ny andraikitra tokony ho sahaniny eto amty firenena ty. Maniry de maniry koa ny tenako mba asiana an'ireny filakevim-paritra ireny de atao mivantana amin'ny hainao manjery eto amty Madagasikara ty, mba ho hitan'olona hoe ahoana koa zany initiative régionale zany. Tokony ataon'ny sahala am'ireny koa ny filakevitra communal rehefa mivory miaraka amin'ny maire, rehefa mipetraka soamatsara ny maire, mba afantaran'olona ny ao am-pony ireo mpitondra tsirairay isan'ny ambaratongany. De tokony ampahafantarina ny vahoaka hoe aiza ny lesoka
dia inona ny vita, dia inona ny tsy vita, dia inona ny tokony atao. Raha za manokana dia betsaka ny olona manisy tsindrim-peony mahakasika. Manao zay manandrify ahy aho, tsy topony signature, tsy topony sonia, fa kosa juriste ny tena nampianarana lalàna. Dia mahafantatra ny andraikitra manomboka any ambony ka hatrany ambany, maingavy any ambany ka hatrany ambony. Ialako tsiny sy ny fonako raha ohatra ka tsy tafiditra am'le kilalaonareo aho, le manome tsiny fotsiny, dia manompa, dia mankahala. Tsy nampianarina ahy zany. Fa ny anarako sy nampianarina ahy, dia ndao ifanome tanana na iza mitondra eo. Ary fa betsaka zay filoham-pirenena nomeko tanana zay. Teo ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana, teo ny filoham-pirenena Hery Rajaonaromampianina, dia zao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Satria zay ny maha teknisianina. Dia izay ny antsoina hoe sens du devoir ry zareo na iza no eo, rehefa ianao mpiasam-bahoaka, mpiasam-panjakana, dia micontribuer anao am'le développement du pays, am'le fampandrosoana ny firenena. Ary isika dia nampianarina hanitsy ny diso ary hanampy ny marina. Fa tsy izay rehetra mihetsika dia diso, tsy izay rehetra mihetsika dia marina. Fa tsisy zany vérité relative absolue zany eto amin'ity tany ity, fa relative ny vérité. Dia tsy misy nefa ny culpabilité absolue koa hoe tena diso tanteraka le olona. Fa misy olona miezaka manao zay manandrify, manao zay mba tokony hahatsara zavatra, fa misy parametra mety tsy atodizany azy. Na zany na tsy zany iny, ho anareo tompon'andraikitra, ho atsika tompon'andraikitra isan'ambaratongany, ndao re mba raisina mpitiavana amin'ny fofeny fitiavana ny firenena sy ny vahoaka, ny andraikitra manandrify. Ho antsika mpanohitra, ndao re hanohitra amin'ny tena mahampanohitra fa tsy fankahalana na fanenjehana. Ho tsika tsy miteny, dia mety tonga ny fotoana tokony hitenenana. Mba miteny hoe zao ny mety dia zao ny tsy mety. Am'izay fotoana zay, zay manao ny mety rehefa miteny tsika rehetra hoe mety io, dia zay manao ny mety manohy zay mety. Dia rehefa miteny tsika rehetra hoe tsy mety io, dia zay manao ny tsy mety ajanona kosa le tsy mety. Ary isan'ny nahafaly ahy tamin'ny filakevitry ny ministra Pabemasony dia ny fanenjehana ireo mpanondrana ny harem-pirenena tsokotsoko. Dia ny fangatahana ho anareo tompon'andraikitra isan'ambaratongany, enjeho daholo. Fa aza atao sélective le izy, mba hisiana apaisement. Fa zay tratra sy zay manao dia enjehana daholo, dia saziana dia gadraina. Na iza io ito amin'ity firenena ty, zay mandika lalàna dia ampiharana ny lalàna. Dia zay mba tsy mandika an'izany kosa dia tsy tokony hampiharana azy. Dia zay ny angatahako amin'ny lafin'ny fitsarana. Zay diso tompoko dia aoka saziana. Fa zay tsy diso kosa, ny olo marina tsy manatsiny, dia aza saziana. Dia mitoboka amintsika rehetra ho handray zay manandrify azy zay. Fa ny angatahako kosa dia ndao tsika hiaina ampahamarinana sy amin'ny fo madio, mba tsy hisian'ilay fanenjehana eto amin'ity tany sy ny fanjakana ty. Dia aoka kosa isika mpampihatra lalàna, mba hampihatra an'izany araka ny lalam-panorenana, araka ny constitution, araka ny fahadisoan'olona. Fa raha ohatra ka olona ho simbaina fotsiny, hoe tsy nanao ninona fa hitadiavana artikla amin'ny code pénal, mba hanenjehana azy sy hamonjana azy, ataoko angamba na ianao monsieur le président Andry Rajoelina, na ianao monsieur le premier ministre, mety tsy hanaiky an'izany hoe famoronana dossier ho ana olona anankiray mba hanimbana azy, satria tsy mitovy loko, tsy mitovy fomba fijery, mahasahy manitsy ny diso sy ny sisa sy ny sisa. Tokony ho saziana koa nge zany ny olona manamarina ny zavatra diso e. Satria zany tokony na tsy anaty lalàna zany, nefa mety anaty lalàna ihany ny fanatsaranao sy ny fanadiovanao ny zavatra diso. Sahala hoe fanadiovana vola, blanchiment d'argent, mahavoasazy anie blanchiment d'argent. Dia raha blanchiment na fihetsika sy idéologie sy acte,
de tokony havoasazy koa na moralement zany tokony havoasazy koa le izy. De tokony tenako amin'ny maha kristianina sady mpino silamo miantso mpitondra fivavahana rehetra, indreto zahay olonareo ento amin'ny lalana tokony ho izy araka ny torohevitra Allah akbar, araka ny torohevitra n'Andriamanitra, araka ny torohevitra ny Jesoa na Jesosy, ny fomba fitondranareo anay mpino mba tsy fanavakavaka, mba tsy fankahaly, mba tsy fanenjika. Eto koa ny tenako de nitodika am'ireo zay mpanao compte fako, zay manimbazimba mpitondra fivavahana sy manenjika mpitondra fivavahana. Tsy mety zany ray aman-drenitsika reny, satria raha faharovantsika ny mpitondra firenena de ray aman-dreny amin'ny firenena reny rehefa miaro an'ireny de arova mitovy am'izay koa ny ray aman-dreny ara-pinoana, de arovana sahala am'izany koa ny ray aman-dreny ara-drazana. De mangataka fifanajana eto am'ty Madagasikara ty, ny tenako sy ireo mpiara ny tololamiko, satria hatram'izay mbola misy tsy mazava am'leo olona le tsy mamboa didy. Ny tsy mamboa didy tompoko de tsy natao mouvement hankalan'olona na hanenjehan'olona na hanonganam-panjakana na hankatoavana ny zavatra tsy mety. Za de tsy mankatao ny zavatra tsy mety, fa ny fomba fanaovako azy no hafa, satria ny hafa hoe melay ianareo fa tsy mahavita fa mijaly ny vahoaka, noana ny vahoaka. Fantako, fantatray mpiara-mitolona fa noana ny olona, tsisy ny sécurité, tsisy ny rano, tapaka ny jiro, fa zahay de tsy teny hoe mela rakoto na rabe na raketaka na rasoa, fa io misy rafitra republikanina mipetraka sy demokratika, de avelao samy mibaby zay andraikitrany, mijinja zay afafiny ny tsirairay. Fa kosa hoe hanao renversement na hanongana, efa natao teo daholo zany fa tsy hitako zay nahatsara azy, tsy hitako. Hoe hitaona ny olona hidiny eny an-dalambe de misy raha mandreka, natao daholo zany fa tsy hitako zay nahatsara azy. De rehefa tsy tsara de tsy atao. Nandritra ny taona 2024 mety betsaka reo zay tsy nazava aminareo zany ny zavatra tiako atao zany. Hoe avelao samy mibaby ny ataony, avelao samy mibaby ny vitany, avelao samy mibaby ny tsy nataony, avelao ny hibaby zay nampanantenainy. Fa raha hoe hanongana de ametraka olona hafa, zay zany tsy mety tsy mamboa didy tsony. De amaranako ny video fohy de fohy ty de mitodika malagasy rehetra nandritra ny taona 2024 mety misy zavatra nanafotonanareo nataoko, mety misy zavatra tsy nety, mety misy teny diso, mety misy feo miakatra, fa matoa nampiakarina reny de matoko ny teny de tsy mety amitsika ny fampitsara-bazana ny malagasy, tsy mety amitsika zany hoe tanindra ny Simerina sy Côtier zany de toerina, fa tsy hoe olona ny toerina fa zay foto-kevitra zay le fanavakavahana ito amty Madagasikara ty. De raha nisy fihetsika tsy nety sy ny sisa hadisoana natao de alana tsiny, fa raha mba misy zavatra mety kosa de mba ampio am'izay mahamety azy zay, satria zay ny fiainana, misy ny tsara de misy ny raty, satria tsika tsy anjely. Zay mbola mahazanak'Andriamanitra tsika mbola nanirana an Jesosy Kristy aza nomboina novonoina tety hanala ny fahotana reo zay taloha, de tsy haiko moa izy ny manala ny fahotana am'izao fotoana zao zay tena betsaka de betsaka marobe tokoa le izy. Ka de zay no amaranako ny video, ko de makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, hoela velona ny mpikambana amin'ny tsy mamboa didy, hoela velona ny malagasy rehetra zay fantako fa ifankatia, de hoela velona Madagasikara mamitsika zay nosy nataon'Andriamanitra hipetrahantsika eto, satria tsisy afaka miala eto tsika. Ka de makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko.